ry havana ho ampitombona ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ivavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitra, loharanon'ny fitahiana sy ny fahasoavana rehetra ianao, matoa izay mbola tahaka izao ka nomenao an'ity andro vaovao ity. Ny saotra ny dera ny aja ary ny voninahitra no atolotra ianao. Fa velarina eo anatrehanao ny fiainanay Tompo, mba ho anjakanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anio ry havana dia ny fahefan'Andriamanitra ao anatin'ny ady sarotra sedrain'ny mpino kristianina no andeha ampaherezana antsika indray mikasika ity fahefan'Andriamanitra ity. Andingy vakiantsika ny Korintianina 1:10-17 hoe vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy fakapanahy nahazo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Amen. Ity Korintianina 1:10-17 ity zany ry havana dia milaza amintsika fa ny fakapanahy dia tsy maintsy misy, ary dia izany hitantsika tsaroana fa ny ainan'i Jesosy zany. Izy koa dia navelan'Andriamanitra alain'ny Satana fanahy, fa saingy izao kosa nefa tsy lavo ny fakapanahy izy. Noho izany ry havana dia tsy maintsy misy ny fakapanahy hoy izay teo mahazo ny olombelona rehetra. Fa ny ananana toky sy fanantenana kosa nefa amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia mampiasa ny fahefany izy ka manisy lalana na hirika ahafahan'ny mpino mivoaka amin'izany. Ry havako, mahereza ary fa manam-pahefana andresenao ny fakapanahy Andriamanitra, mikarodalana izy mba hatafavoaka anao amin'izany. Ary dia hoy izay teo hoe tsaroa fa Jesosy Kristy efa nilolalana antsika, izy no efa nandresy ny fakapanahy, dia izy koa mbola mitady lalana zany ahafahantsika mivoaka ny amin'izany. Koa raha mandalo ady sarotra ny fiainanao ary ankehitriny dia aza kivy fa ny Tompo mihitsy no manokatra lalana mba hahafahanao miala sy mandresy amin'izany. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Bavaka isika. Ry Tompo ray any an-danitra, misaotra anao fa raha misy ny fakapanahy mpahazon'ny olombelona dia ianao mihitsy miditra an-tsehatra Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba hatafavoahanay amin'izany. Aza vela ho kivy, aza vela ho reraka, fa dia ho mpandresy izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ry havako amin'ny fiadanan'i Jesosy. Amen.